Nahitana vokatra tsara ny fampiresana teo amin'ireo opérateurs sy ny fanjakana malagasy mahakasika ny olana misy eo amin'ny internet, indrindra mofa ny sarany izay midangana ka mampitaraina mpanjifa. Tapaka ny indrindra ny fampiresana moa fa manomboka amin'ny herinandro ity dia hidina sarany internet ary malalaka ny fifaninanana amin'ny vahoaka malagasy. Araka nambara ministra ny poste sy fifandraisan-davitra Andriamatoa Mahefa Andriamampiadana. Anio zany dia ampahafantaritsika fa tapitra ny disadisa mifanaika ny ministera sy ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry fifandraisan-davitra ny ara-asa anatratra ny tanjona iombonana dia ny inclusion numérique ho an'ny daholobe. Rehefa niresaka izahay tamin'ny herinandro dia mifanaika izy fa manomboka amin'ny herinandro ity dia apidina ny vidiny internet izy ireo amin'ny izay fahafahany izy ireo tsirairay avy. Ipetraka tanteraka zany ny fifaninanana ho an'ny vahoaka malagasy. Zavatra tsotra nefany no nangatahan'ny ministera angataka izahay ary nanaiky izy ireo mba isin'ny rivo-baovao, isin'ny fifaninanana marina eo amin'ny resaka vidiny, isin'ny fifaninanana eo amin'ny kalitao, isin'ny fifaninanana eo amin'ny afanganam-pandeha na vitesse, ary indrindra mba isin'ny fifaninanana eo amin'ny fampiasana vola. Mbola hodiniana kosa ny mahakasika ny fangatana ireo opérateur ny ampidinana ny hetra ho nambarany Andriamatoa ministra ny poste sy fifandraisan-davitra hatrany. Na izany aza dia mitaky kalitao tsara avy amin'ireo opérateur ny fanjakana mba ahafahany vahoaka malagasy tsy hakanavaka hisitraka ny fampiasana azy. Raha misy ny fanehinana hetra dia mila hatsaraina kosa ny tolotra amin'ireo opérateur ho nambara ministra ny poste sy fifandraisan-davitra. Misy ny fangatan'izy ireo momba ny fanafoanana ny hetra, fanafoanana ny droit d'assise, ny fanjakana dia mijoro miaro ny vahoaka malagasy. Tsy mandany fanjakana fa manaiky kosa hoe arosoy ary aloha, ampisehoy ary aloha ny atao hoe tolo-kevitra avy any aminareo fa tsisy fiantraikany io ho amin'ny teti-bola ny fanjakana fa indrindra nametraka ny fanjakana hoe raha misy ny fihenam-bidy izay hodiniana satria mila fandinihana lalitra zany dia tokony ho averina ao anatin'ny investissement indrindra zany hoe tokony ho hatsaraina hatrany le tolotra ka mampirisika azy ireo raha misy ny fidinan'ny hetra dia mba hiverina any amin'ny resaka investissement zany anatsarana ny kalitao. Ny fanjakana dia mandiry ny sin'ny fivoarana indrindra eo amin'ny sehatry ny internet mba ho lasa accessible, mba hisy kalitao mba farafaratsiny any amin'ny internet fixe mba tsy resaka gigaoctet intsony no amidin'ireo mpandraharaha ireo fa mba resaka vitesse. Zany hoe tokony hisy ny limité fa resaka vitesse no vidin'ny vahoaka zany fa tsy resaka gigaoctet. Mbola voadingana izao fampidiniana amin'ny sarany internet izao ho nambarany Andriamatoa ministra ny poste sy fifandraisan-davitra Mahefa Andriamampiadana. Mbola maro ireo faritra izay tsy misy internet ka tsy maintsy atao izay ahafahan'ireny toerana ireny hisitraka internet. Nisy moa androany varandresaka ho any mpanao gazety nataony ministra ny poste sy fifandraisan-davitra mahakasika izay vidiny internet izay. Nisedra olana eo amin'ny resaka fampitaovana hatramin'izay ireo aina manjerim-panjakana any amin'ny faritra ivelana Antananarivo ho nambara ministra ny serasera sy kolontsaina Andriamatoa Gazikara Fenisoa. Vokatra izay tsy fampiany fampitaovana izay dia lasa misy fiantraikany amin'ny fahazoany olom-pirenena vaovao ara-potoana. Nahazo fitarainana tamin'izay mihitsy moa ny ministra ny serasera sy kolontsaina raha ho an'ny faritra Ambatolampy manokana. Araka izany dia nidina tany an-toerana ny ministra ny serasera sy kolontsaina nijery ny zava-nisy ary nanolotra fitaovana ho an'ny RNM sy TVM mba hoentina hanatsarana hatrany ity aina manjerim-panjakana ity. Isaorantsika ny fiara-miasa avy hatrany ireo tompona andraikitra rehetra sy voavoatendry na ny DGORTM zany na ny Talehan'ny TVM zany na ny RNM
miaraka amin'ny tompona andraikitra satria eto daholo ny staff ny ministera zay ny secrétaire général no mitarika azy miaraka amin'ny andriamatoa talian'ny kabinetra arak'izany tonga teto ny tenanay amin'ny maministra pialo voalohany indrindra dia nanolotra fitaovana toy ny caméra ipiana caméra ny micro zay ampiasaina ao anatin'ny studio radio fa eo ihany koa zany ny stabilisateur sy ny ordinateur zany bureautique moa izy io miaraka amin'ny table mixage sy piste eo ary ny tena zava-dehibe zany dia ny fampitaovana eo am'ireo lafin'ny fitaovana ilaina ao anatin'ny birao toy ny seza ny latabatra zay afahantsika mandray olona ihany koa zany. Ny fanindry an-dalàna tamin'izany dia nisy ny fanokanana ny trano misy ny TVM sy ny RNM izay natsaraina tao Ambatolampy. Ny toy ihany koa ny fitsiriana ny tranomboky tany an-toerana izay taorian'ny fanolorana ireo fitaovana ireo. Miezaka mamaolana haingana sy manatsara ny fomba fiasa mba hamalina ny entaentam-bahoaka araka ny lalan-tsaina voizina ao anatin'izao repoblika ny fanavaozana izao. Ny fanjakana ankehitriny onambara ministra nandritra ny lahateny izay nataony. Betsaka ny volam-panjakana na iny anivon'ny ministera zay rehefa nanao passation dia sahirana fa tao anatin'ny tampoka teo dia noararoto an'ireo tantana teo aloha ny namotsy ny kitapom-bolam-panjakana kitapom-bolan'ny ministera ka ny hoe tsisy vola tsy hoe tsy misy vola fa nalain'ireo mpitantana teo aloha zany fa izay kosa nefa ankehitriny izay mpitantana vaovao dia manome defia fa tsy hisy mihitsiny izany hoe tsisy karama amin'ny volana dia amin'ny volana ambony dia ny février sy ny mars eo fa mamaolana ny tompona andraikitra ary politika izay apetraky ny filohan'ny fanavaozana sy andriamatoa prime ministre izany. Fanapahan-kevitra politika izay noentin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny amin'ny hoe aza iandrasana filoham-panjakana na iandrasana au conseiller ny fitokanana mba ialana amin'ny fandaniana mba fantatrareo moa ny fomba fiasan'ny mpitantana teo aloha ny andrasana ny filoha avokoa ny zavatra rehetra no ny anton'ny politika mahatonga an'izany moa dia ny fandaniana teraka izany fitsidiana anankiray izay ataon'ny filoha teo aloha efa helikoptera efatra miampy an'ireo tompona andraikitra rehetra amina miliara ny fandaniana anatina fitokanana ohatra hoe lalana zay ataontsika hoe 20 kilometatra na 10 kilometatra dia politika napetraka ho an'ny fitsitsiana sy ho an'ny tena tombotsoa ny vahoaka zany no ampiasaina amin'ny volam-panjakana fa tsy any amin'ny oeraoera sy ny populisme intsony. Maria namofa tonga nanotrana n'izao lanonana tsotsotra izao ireo olom-panjakana teny an-toerana. Anisan'izany lehibe ny distrika Ambatolampy Andriazy Vonjy Maminjanahary. Teo koa ny solombavam-bahoaka Razafy Mahefatiny voafidy tao Ambatolampy ary ireo solotena nivoaka tao an-toerana sy ireo komina misy 20 mandrafitra ny distrika.